Anatanteraka etsika lehibe ny tambazotra miary mitantana reny an-dranomasina avy ny fotony ny 7 hatramin'ny 1 ny volana jolay avy zao. Inona reo etsika io valiana amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny makasika izay. Mahatratra 4 kilometatra tora-dro ny velaran'ny tontolo an-dranomasina sy ny morontsiraka tantanandreo volondron'olona ifotony. Izany hoe 12,900 ny morontsiraka Madagasikara ary azona olona misy 3 tombotsoa. Laza araka izany ny tambazotra miary na mitantana renina an-dranomasina avy ny fotony. Fa mila mafisina ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo mponina eo amin'ny fitantanana maharitra ny arenan-dranomasina sy ny morontsiraka. Andromianareo olana izay sedra amin'ity sehatra ity. Dia karakara fionambe tokoa ny tambazotra miary antaolany aro ny 17 hatramin'ny 1 jolay ho avy zao. Ny objectif ny forum national io na tena objectif ny tsara nantsika dia hoe ho ampifondronina amin'ny toerana anankiray zany hoe Fort Dauphin ny solitenan'ny mpanjono rehetra Madagasikara, ny solitenan'ny ONG rehetra Madagasikara, solitenan'ny fanjakana malagasy ary solitenan'ny société civile sy ny secteur privé, zany hoe resaka mpanao collecteur ana ressources halietika reny. Atambatra ny toerana iray izy ahafahana miresaka hoe inona ny olana sedrain'ny mpanjono madinika eto Madagasikara ary ahafahan'izy ireo koa mametraka vahaolana miaraka zany. Zay tena tanjony io dia zany hoe tsisy miala maina zany nefa vita forum dia misy stratégie mipetraka tsara hoe inona ny anjaran'ny tsika zareo mpanjono mba mpandroso azy, inona mety anjaran'ny fanjakana malagasy, inona mety anjaran'ny réseau miary, inona mety anjaran'ny ONG. Mahery 500 ireo fikambanana mpanjono sy fikambanana tsy miakina amin'ny sahana ny hisehatra ny ranomasina sy ny morontsiraka andray anjara amin'ity fionambe karakarain'ny tambazotra miary any Fort Dauphin ity. Anamarika azy ny fampiratiana, valandresaka, fitsidiana faritra voaro, fandefasana horonan-tsary fanadihadiana ary fampiofanana sy karnaval. Hofaranana amin'ny fanolorana feikevitra entina hanatsarana ny fitantanana ny sehatry ny arenan-dranomasina sy ny morontsiraka ity fionambe ity.